Miaraba atsika vahoaka malagasy tsy vaky volo manerana izao tontolo izao nahatratra ny asaramanitra taona 2023. Ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mbola mety ho sambatra ve ny firenentsika? Mbola mety ho sambatra ve ny firenentsika? Ny mofinainantsika an'io no mamaly zany fanontaniana izany. Salamo fa 3:30, ny andininy fa 2:20 hatramin'ny fa 2:20 farany. Ndeha ho vakino amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamanina, dia ny olona nofidiny ho lovany. Eny an-danitra no itsonjovan'i Jehova, mijery zanak'olombelona rehetra izy, eo amin'ny fonenany no ijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany, dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Tsy misy mpanjaka voavonjy ny hamaroan'ny miaramilany. Ny olo-mahery tsy voavonjy ny haben'ny heriny. Ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Indro ny mason'i Jehova mitsino izay matahotra azy, dia izay manantena famondram-pony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova, famonjenantsika sy hampingatsika izy, fa izy no ifalian'ny fontsika, satria ny anaran'ny masina no itokiantsika. Jehova, aoka ny famondram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay anao. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola mety ho sambatra ve ny firenentsika? Mifanandrify indrindra amin'izao asaramanitra fankalazana ny fetim-pirenena, ahatsiarovana ny 320 taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena ao anatin'ny firenena tafalentika tanteraka anaty fahantrana, dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe: mbola mety ho sambatra ve ny firenentsika? Raha Madagasikara manokana no resahana, mbola mety ho sambatra ve Madagasikara? Ity mofinainantsika ity ry havana dia manana valiteny mazava. Zao no fomba ilazany azy manao hoe: sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamanina. Rehefa Jehova Andriamanitra no itokin'ny firenena iray, dia mipetraka avy eny amin'ny fitoerany izy Andriamanitra, mijery, mitsinjo, mihevitra ny olony, ny vahoakany. Eny, io Andriamanitra io no mijery avy lavitra, mahalala ny ataony rehetra ho an'ny taniny. Eny, avy amin'ny fitoerany mahandriamanitra azy no itsonjovan'ny vahoaka izay miantehatra aminy. Amin'izany dia asehon'io Andriamanitra io fa mikarakara sy mandray an-tanana feno ny tany sy ny vahoaka ao aminy izy Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io no manaisotra an'ireo vahoaka ireo ao anatin'ny fahafatesana mahazo azy, ao anatin'ny fiainana mahafadiran'ovana manjo azy. Eny, io Andriamanitra io no mamelona ny vahoaka ao anatin'ny tany karakaina sy ny tsy fisiny.
zao indrindra no ambarany 7:70 7:70 sy 7:70 hoe indro ny mason'ny Jehova mitsino zay matahotra azy mba hanafaka ny fanahany amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Rehefa Jehova Andriamanitra no itokiny ny firenena anankiray dia tsy mitaza-potsiny ilay Andriamanitra fa mikarakara. Arak'izany dia safidy mahadio apetraka ao amin'ilay tany na le firenena te hiadana ny fanontaniana na izy ifidy any Jehova Andriamanitra dia mikarakara azy Andriamanitra ka manao zay hiadanana, manao zay hahasambatra azy, na lay firenena anankiray miantehatra amin'ny zavatra hafa amin'ny voatanisy eto aloha zao dia misy miantehatra amin'ny tafika zay tsy mitondra fahasambarana, zay tsy mitondra fiadanana. Zao voalaza hoe tsy misy mpanjaka voavonjy ny hamarony miaramilana, ny olo-mahery tsy voavonjy ny haben'ny heriny, ny soavaly tsy azo itokina ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Tsy mahasambatra ny firenena iray ny tsy ankinan'ny fahasambaran'ny firenena, ny tanjaky ny tafika ao aminy. Fa misy koa firenena izay manolo ny toeran'Andriamanitra amin'ny andriaman-kafa, izay mety mampanjaka ny sampy ao aminy. Lay Andriamanitra zay ambara eto ry havana dia Andriamanitra mipetraka amin'ny fitoerana ambony ka mitsinjo sy mahita ny rehetra. Io zany tsy tenenina fotsiny hoe firenena kristianina Madagasikara dia ho azo mazava ho azy ny fahasambarana, fa hitan'ilay Andriamanitra mitsinjo avy eny ambony hoe tena kristianina tokoa ve le olona, tena mivavaka marina tokoa ve le olona, sa mivavaka alahady mangalatra koa latsinainy, sa kristianina manao fitandroka, manao bolokolao mamboatseva maminy atsy finy aroa. Rehefa tonga ny fankalazana ny fetim-pirenena tahaka izao dia mifanindran-dalana amin'izany ireo lazaina fa kolotsaina soatoavina, ireo lazaina fa fomba, kanefa tena manompo andriaman-kafa. Toa tsy mitodika amin'Andriamanitra akory ny olona, ry havako malala. Tsy mbola hijanona ho hira toy ny nofo rehetra fotsiny ihany ny hiram-pirenentsika hoe hiadana sy ho finaritra, sambatra tokoa izahay. Raha toka mbola tsy Andriamanitra no manjaka marina ao amin'ny firenentsika, raha toka mbola tsy mitodika amin'ilay Andriamanitra marina ny entina sy ny mpitondra, raha toka mbola tsy mitoky amin'izy Andriamanitra isika jereo ry havako malala fa ny firenena zay lazaina fa miadana sambatra fa tsy hoe mandroso ny firenena sambatra ety ambonin'ny tany dia ireo firenena kristianina mametraka an'Andriamanitra ho lohany eo amin'ny fiainana. Raha averina ary ny fanontaniana hoe mbola mety ho sambatra ve Madagasikara, mbola mety ho sambatra ve ny firenentsika eo anatrehan'izao lozam-piainana maro samihafa izao, eo anatrehan'izao fangidin'ny fiainana izao. Ny valiny ry havana dia izao, eny raha manaiky isika fa Jehova Andriamanitra izy rery ihany no tompontsika. Fa ny soratra masina miteny hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova Andriamanina dia ny olona nofidiny ho lovany. Raha tokosa isika ka misafidy andriaman-kafa, raha mbola misafidy fisalasalana, raha mbola misafidy hanompo andriaman-kafa na hery hafa ivelany, dia mbola hitohy ny fahantrano vahoaka, mbola hitohy ny fiainana mahafadiranovana,
mbola hitoy ny loza tany samihafa. Anio ary mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao, fa sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamanina. N'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Fantatray tokoa Andriamanitra fa Andriamanitra mihazona ny firenenay ianao, mihazona ny taninay ianao, na dia mihodina sy manetsi-tadiny ary izahay, na dia maro aminay aza no miala sy misintaka aminao ka manakalo anao Andriamanikafa mihitsy izay mahasaro-piaro anao Andriamanitra, dia fantatray fa mbola mamindra fo aminay ianao. Ary zany no hitondranay ambavaka ny taninay, ny firenenay, mivavaka ho amin'ny Madagasikara manontolo izay tompo amin'ity fetim-pirenena malagasy ity. Mitondra ambavaka izay ny mpitondra ao aminy mba hitsinjo ny marina, ny rariny, ny hitsiny, hitantana ny firenena araka ny sitraponao. Mivavaka ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana izao tontolo izao, mba samy ahazo ny fiadananao Andriamanitra. Jereo tompo ireo ory, jereo ireo ampahoriana, ireo mahantra fadiran'ovana marobe. Jereo tompo ireo any amin'ny tany karakaina, jereo tompo ireo sahirana amin'ny fivelomana. Mivavaka izay mampiray tanindrazana, satria fantatray fa miany firenenay ianao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.